Fa ny ako ny ilay atrikasam-pirenena voalohany momba ny tanan-dehibe kosa no ndeha hoentina amintsika tao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Samy niaiky moa ny rehetra fa ny fampandrosoana ny tanan-dehibe no isan'ny fanoitra iray mampandroso ny firenena iray nandritra ny ilay atrikasam-pirenena voalohany momba ny tanan-dehibe izay notanterahana ny faha 4 ka hatramin'ny faha 20 ny volana marsa teo teny amin'ny CCI Ivato. Teboka telo no mamaritra ny sosikevitra natolotra ireo mpizaika tonga nanatrika ity atrikasam-pirenena ity. Mitondra ny akony Izay mo iravaka randrimanal. Ny antefa tamin'ireo mpanapaka politika ny antso nataon'ireo mpizaika ny 2026 avy amin'ireo vondrom-bahoaka paritra manerana nosina indray anjara tamin'ity atrikasam-pirenena momba ny tanan-dehibe andiany voalohany nandritra ny 3 andro teto amin'ny CCI Ivato ity. Isan'ny antso natao tamin'izany ary ny tokony andraisana ny tanan-dehibe ho lara-pamena amin'ny politika mpanjakana no ireo fanampy sy tombotsoa entin'ny tanan-dehibe amin'ny fampandrosoana raha toekarena aorian'ny krizy. Ilaina ny fiaraha-mientana tsirairay amin'ny fanatanterahana izany, hoy ny Praiminisitra lefitra azo Andriananarivelo izay nitarika ny lanonana famaranana tamin'ny fomba ofisialy ny atrikasa teny Ivato ny alakamisy 20 marsa lasa teo. Zava-dehibe amin'ny fahavitan'ny firenena iny aloha dia nafahana voalohany indrindra nijery ary napafantatra any tompona ndraikitra rehetrarehetra fa olana eo amin'ny fampandrosoana ny mety sakana ao amin'ny fampandrosoana ihany koa ireo tanan-dehibe raha ohatra tsy voakarakara tsara. Ary mino aho fa tao anatin'izay 3 andro nanaovana ny fikonan-doha izay dia samy natsapa ny tsirairay avy ny andraikitra miandry azy na ny ben'ny tanàna na ny fiarahamonimpirenena na ny tompona ndraiky mpanjakana tsirairay avy na ny olon-tsotra koa ao amin'ny tokony fampandrosoana tanan-dehibe eto amintsika. Ny voalaza teo fa mitombo isan'andro ny isan'ny mponina tanan-dehibe izany dia mitaky asa dia mitaky andraikitra ihany koa amin'ny tsirairay avy ka raha tiantsika ny tsy asimba ny tanàna ary ahafahana miaina mpilaminana amin'ny tanan-dehibe rehetrarehetra dia tsy maintsy ilaina ny vina ohatran'ireny, ny fomba fijery vaovao sy ny fanomanana no avy ihany koa. Isan'ny sosikevitra noraisin'ny mpizaika teto ihany koa moa ny mba andraisana ny vokatry ny asa natao nandritra ny atrikasa amin'ny famolavolanana ny politika mpanjakana ary maro ireo lafin-javatra jerena akaiky amin'izany toy ny fahaiza-mitatana ny fotony sy ny fanaovana lamina ara-paikady sy ara-paritra izay tsy maintsy avoatra amin'ireo antanatohatra samihafa. Ny tsy maintsy anamafisana ihany koa nandraikitry ny fitondram-panjakana ambony sy ireo vondrom-bahoaka paritra amin'ny alalan'ny fampandraisana anjara ireo mpiara-miombonantoka rehetra hatramin'ny vahoaka amin'ny fametrahana laminasa fitantanana ny tanan-dehibe. Sosikevitra navoatra teto ihany koa moa ny aparitra sy anohanana ny fivorim-be-pirenena mikasika ny tanan-dehibe alasy io sehatra io rafitra fikonan-doha eto amin'ny firenena ahafahana mandrindra ny fifanankalozan-kevitra ho amin'ny tatitra nasional ao Madagasikara amin'ny ilay fivorim-ben'ny firenena mikambana mikasika ny trano fonenana tanterahana amin'ny taona 2024.